Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fanira. Faly miarabantsika jiaby tratran'izao 12 Aogositra fankilazagna magnetiketika ny Masina Maria Virgine nampiakarina any an-danitra. Ankasitrahagna ary ny fagnarana ny fandaharagna arabegny manokagna agnatiny zegny ny paroisse Notre-Dame de l'Assomption eto Antsiranana fa tonga fety iniany ty. Ny ten'Andriamanitra sy ny fampianaragna avy amin'ny ray aman-drenitsika ary no amezagna atsika amin'izao fandaharagna izao. Ny vakiteny masina voalohany boky fanambarana ny soratan'ny Masindajoany apôstôly. Novoena ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka niseho teo anatin'ny tempoliny ny fiaran'ny fanekena. No ninona nisy famantarana lehibe niseho teny an-danitra dia vehivavy anankiray nitafy masoandro. Ny volana no teo an-tongony, kintana 12 no satroboninahitra teny andohany. Bevoka izy sady niety jaza ka nitaraina noho ny fanaintena ampitirahana. Ary nisy famantarana hafa koa niseho teny an-danitra dia dragona mena lehibe anankiray nitranga tampoka 7 ny lohany 7 ny tandrony ary satroboninahitra 7 no teny andohany. Nofinokany tamin'ny rambony ny ampahatelo ny kintan'ny lanitra ka nazerany tamin'ny tany dia nijoro teo anoloandra vehivavy iteraka izy mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Tera-day raha vehivavy ary io zanany io no ifehy ny firenena rehetra amin'ny tsoraby ka nakarina ho any amin'Andriamanitra eo anilan'ny seza fiandrianany. Fa raha vehivavy kosa nandositra nankany anevitra fa any no nanamboaran'Andriamanitra toerana ho azy dia nandre feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe ankehitriny dia Andriamanitra no famonjena sy ny hery ary fanjakana, any Kristy koa ny fahefana. Zany ary ny tenin'ny Tompo, saorana ny Andriamanitra.
Kristi lahat pampatatra Tunyam pagkarina ni fiangonana Niyang ni Kristi lahat pampatatra Saratari samsana kuruna Famafati-fati ni mulut rau Kagelutalinis tupianau Etarumi sabajari magari Sikirumi lazas fiambuniana Marina sinimuri Sila'y tutuway na lisandinahu Maranit tiringit sikityan nahu Uring yang direw fapalunahu Aharit jani fiketahan nahu Anzak kami ni sini mangkanau Iharinya janin si cakau Ditumpan demani tatumpun nahu Malusut jana wirupi faliana Yanau fatsin yafazay naman nahu Yemani chami ayan sunahu Valia turifuna kafizinahu Biritsu kamura wanapanahu Anisan nirew say malalanahu Nisan nakavavi na demanzaka Ireti firava kavyamenahu Aring rumitsura kabananahu Irava keri ni panzakavavi Anjung bulam menaftane ofira Ubiwan demani totiang sinikya Di sana ditumpu panzakat sika Fana ini tungga fana insija Dunya pakarina Ifi nanggunana Iyang sanil Kristi lahat pampatatra Dunya pakarina Nanggunana Iyang sanil Kristi lahat pampatatra Nivaktin masina faharoa taratasy voalohany soratan masindapolo apostolo ho an'ny kristianina tany Korinto ry kristianina havana efa nitsangako velona tokoa i Kristy ary izy no santatry izay nodimandry satria olona iray no niavian'ny fahafatesana ka dia olona iray koa no iavian'ny fitsanganako velona ary toy ny hafatesany olon-drehetra ao amin'ny Adama no ivelomany olona rehetra ao amin'ny Kristy fa manaraka ny laharany avy i Kristy no santatra vao izay ny an'i Kristy amin'ny andro iaviany rehefa afaka izany tonga ny farany dia rahatra izay atolony ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa levona avokoa ny fifehezana sy ny fahefana ary ny hery rehetra satria tsy maintsy manjaka izy ambara-panaony ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony ny fahafatesana
no fahavalo farany oresena. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Masintenin tumpo, alleluia, maere, alleluia, masintenin tumpo, masnye, maere, alleluia, masintenin tumpo, alleluia. Alleluia, masintenin tumpo, Ny evanjely ary nalaigny tamin'ny evanjely masina ny soratan'ny Masindalioka ny toko voalohany ny andininy faha 7 ka hatramin'ny andininy faha 9. Tamin'izany andro zany dia nienga i Maria nandeha hienga ho an'ny amin'ny tany Betendrombohitra ho an'ny an-tanàna anankiray any Joda, ary niditra tao an-tranon'ny Zakaria ka niarahaba-ny Elizabeta. Noho ny vaoren'i Elizabeta ny fiaraban'ny Maria azy dia ny entana ny zaza tao an-kibony, ary feno ny fanahy masina i Elizabeta. Ka nanandrapeo ny antso mafy hoe: nisoavina noho ny vehivavy rehetra ianao, ary nisoavina ny ateraky ny kibonao. Ary avieza amiko izao no mba vanginy reniny tompo aho, fa indro raha vao reniny sofiky ny feonao ny arahaba de nientan-kafaliana ny zaza tao an-kiboko. Ary sambatra ilain'ino fa tanteraka izay lazain'ny tompo taminy. Ary hoy Maria: mankalazan'ny tompo ny fanahiko, ary faly sy ravo amin'Andriamanitra mpamonjy ahy ny foko. Fa notsinjovin'ny fiambanian'ny ankizivaviny, fa indro hatramin'izao dia ataony taranaka rehetra hoe sambatra aho, satria efa nanao zava-dehibe tamiko ilay mahefa, ary masina ny anarany, sady amin'izay matahotra azy hatramin'ny taranaka faramandimby ny famindram-pony. Na efa asa mahery tamin'ny sandriny izy, dia nampihahafiny izay miavonavona tamin'ny fisainan'ny fony, naongany hiala tamin'ny fiketrahan'ny mpifehy, fa ny ambany kosa nasandrany ary ninoana novokisi ny soa. Fa ny mpanan-karena kosa dia nampodiny mitondra tanampolo. Ny ahin'ny Israely mpanompony izy, fa tsy adino ny famindram-pony tamin'ny Abrahama sy ny taranany mandrakizay, araka ny efa voalazany tamin'ny razantsika. Ny toetra tokony ho 3 volana tao amin'ny Elizabeta i Maria voanody tany an-trano. Zany ary ny tenin'ny tompo, terany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, anio ny eklizia tany dia mankalaza nampakarina amboninahitra any an-danitra any Masiny Maria, ary faly isika satria misy raha amintsika no misantatra n'izay tena fiainana no arian'Andriamanitra ho asika, satria ao amin'Andriamanitra irery ihany no tena fiainana amin'ny alalany sy miaraka aminy, ary ao aminy no fiainana, ary dia izay fiainana tokoa no atrambarana, izay fiainana mandrakizay
ary dia izay no ankalazaisika anio marina mankalaza any Masiny Maria nampakarina any an-danitra isika fa raha ny tena marina izany dia mankalaza an'izay fiombonana amin'Andriamanitra araky ny naharian'Andriamanitra ho ansika izay araky ny vocation sika no harian'Andriamanitra isika ao aminy ary sitony ny fiainasika feno teboteby lalandava isika fa indrindra moa taorianany fahotana tamin'ny fototra nanjoany Adama sy Eva dia sitony ny fosika ny fiainasika manontolo raha sy ao amin'Andriamanitra ary zany ny finoana ananasika dia ny fiombonana ao aminy ny fiombonan'ny olo-masina ary dia i Masiny Maria no nampakarina amboninahitra any an-danitra fankalazana manetriketrika an'izay zany no ataosika anio fienoana fekepinoana marina i Masiny Maria no banjinsika fa sy mivavaka amin'ny Masiny Maria isika sy lasa Andriamanitra i Masiny Maria aoka hospisika mazava zay fa sy no ny herin'ny Masiny Maria na noho ny famindren'ny Masiny Maria fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra vokatry ny fanavotany Jesosy antsika ka i Masiny Maria no ny santatra an'izay rehetra izay ary izay ny dikany hoe nampakarina amboninahitra sy niakatra any an-danitra afa ny ascension afa ny assomption zany hoe nampakarina amboninahitra i Masiny Maria ascension i Jesosy niakatra any an-danitra satria Andriamanitra izy ary maninona moa i Masiny Maria no nahazo an'izay voninahitra izay ny voninahitry ny Masiny Maria marina dia voninahitra Andriamanitra voninahitry ny Jesosy ary mampibaribary an'izay voninahitra Andriamanitra izay ny nampakarina any Masiny Maria sy noho ny voninahitry ny Masiny Maria zany fa noho ny voninahitra Andriamanitra noho ny fahasoavan'Andriamanitra vokatry ny fanavotany Jesosy ka ilay reniny no ny santatra azy izay misy ny zanaka tokoa no misy ny reny ary dia izay no ankalazaisika androany ary izay misy ny renitsika dia i Masiny Maria no isy asika ihany koa raha miombona amin'ny Masiny Maria isika ary dia izay koa no ankalazaisika androany efa misantatra an'izany koa isika amin'izao fankalazana izao ary dia miarahaba asika ary miarahaba asika mianakavy noho izany ananasika raha aminsika miombona amin'Andriamanitra izany ary dia izay tokoa no fahasoavana ho ansika ary izay no asambarana ho ansika izay no fiainasika sy rairay avy dia ny ao amin'Andriamanitra ary dia manantena arsika fa izao fankalazana izao anampy asika amin'izany ary indrindra i Masiny Maria ivavaka ho ansika mba iombona amin'isika zanany rehetrarehetra ary ankalaza sy idera an'Andriamanitra miaraka aminy satria izay ihany koa no dikan'izao fankalazana izao dia miarahaba asika mianakavy ary ho ansika manokana amin'ny diocese dia fankalazana manokana haity 10 aogositra 2024 ity satria fantatra sika fa anio no ankalazana manokana ny 20 am'zato taona nahatongavan'ireo masera fille de Marie de la Réunion Saint-Denis de la Réunion tonga teny amin'ny Cap d'Ego efa andro volana maromaro zay no nanomboana an'izay fankalazana izay ary ny fandalinana an'izay fandindra teo anivon'ny fikamanan'izy ireo ary indrindra teo anivon'ny tanànany Diego androm-pahasoavana ho an'ny diocese satria azo lazaina izany fa izao 15 aogositra izao ihany koa no mari-potitra eto anivon'ny fiainan'ny tanàna sy ny diocese ny finoana kristianina katolika raha tonga teto ireo masera ireo ary nanomboka any amin'ny fototra satria teny Cap d'Ego izy ireo ary dia mifanaraka tsara amin'ny torolalana pastoraly amin'izao ezaka ataosika izao ka izy ireo no namaly voalohany ilay fanontaniana hoe tompo
tompo inona ny tianao ataoko dia naniraka azy ireo ny tompo ary dia tonga teto izy ireo ary nitory ny vaovao mahafaly ary nandray azy isika ka anjara sika koa amin'izao fandrindra ny fikambanan'ny Masera Fille de Marie de Saint-Denis de la Réunion no mamaly an'izay fanontaniana zay ary miaraka aminy ny diocèse manontolo iroso amin'ny lalindalina koa ary dia hitasika fa nandray sambo izy ireo ka niroso teny amin'ny lalindalina koa ka isika zao ao anatin'ity sambo ny diocèse sika ity iroso amin'ny lalindalina koa andray atanana ny finoana na ara-panahy zany na ara-saina rarabatana nametraka lova sarobidy amin'sika izy ary nampianatra sika tahaka ny nataony Masiny Maria nampianatra ny karakara ny kolokolo any Jesosy zanany ka isika koa izao no nametranany zany afatra izany ka iroso amin'ny lalindalina koa isika marina tsy mandeha ho azy izay ady etresika zay ady sady dia ho isika ny fiainana ary dia zay ny fiainan'ny Masiny Maria ny santatra zay fiainan'ny Jesosy manontolo i Masiny Maria raha ny fiainan'ny Jesosy teto tany ary ny fiainana fanavotana nataon'i Jesosy ary dia ny farana amin'ny fisanganako velona izay ka izay koa ny santaran'ny Masiny Maria amin'ity androny ity ny fiainan'ny Masiny Maria rehetrarehetra dia ny santatra zay fiainasika ao amin'ny Jesosy izay ary dia izay no ankalazaisika anio ihany koa ady sady dia ny fiainana ampianarin'ny Masiny Maria sika zany dia hitasika ao amin'ny vakiteny voalohany ny ady ny etren'ilay vehivavy zay niatrika nireo fanaintanana nireo fizaliana maro samihafa kanefa dia nandresy izy tamin'ny ady tamin'ny dragona io dragona io no tandindony ady etrehasika ireo demony maro isan-karazany ireo krizy maro isan-karazany ireo fizaliana fahoriana eo amin'ny fiainasika isan'andro fantatra sika fanandresiny dragona i Jesosy ka ary Jesosy miaraka amin'ny Jesosy entaniny mivavaky ny Masiny Maria isika dia iteraka fahasoavana ho atsika izany ary dia zay no ambarany vakiteny voalohany ny zoro teo anolohan'ny vehivavy iteraka izy andrapaka ny zanany raha voateraka nefa fantatra sika fa nandresy ny anjelin'ny tompo ka izay koa ho ansika amin'ity ady sy dia ity dia andresy isika ary zay no ambarany ny vakiteny faharoa zay enosika teo dia ny taratasy ny masin-dahapoly apôstôly any kristianina tany Korinto i Kristy no santatra voazay ny any Kristy rehetra manomboka amin'ny Masiny Maria zany ka amin'izay andresy ny farany indrindra amin'ny ady isika amin'ny dia atao isika dia ny fahafatesana ka iombona amin'ny Masiny Maria ankalaza sy tera ny trinité masina ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena amin'izany ady sy dia zany hoy masin-dahapoly ka raha miaraka amin'ny Jesosy tokoa isika amin'ny lalany sy miaraka aminy ara ho aminy raha mahay mampiray ny finoana sy ny fiainana tokoa isika tahaka ny Masiny Maria modelo asika raha mahay mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tahaka ny Masiny Maria isika dia andresy amin'izay ady faran'izay ary dia ho tody soamantsara any an-danitra ary dia afaka itera an'Andriamanitra tahaka ny nataony Maria sy Elizabeta raha miona ary dia izay koa niry isika raha miona amin'ny Masiny Maria ary isika raha tena miomona amin'ny Masiny Maria tokoa dia ho tahaka ny Masiny Maria sy masimbavy Elizabeta ankalaza an'Andriamanitra sy noho ny fahamendresika ary dia fantatra sika izay fa noho ny fitiavan'Andriamanitra ary
ambarany io tononkirany Masiny Maria io ny lalam-piaina sia, ambarany io tononkirany Masiny Maria io lay ady etretsika ka raha miaraka aminy ireo zay tady andrapaka sika tahaka n'ilay dragona dia andesy isika ary na eo aza zay ady-piainana izay dia iombona aminy itokoa isika ry Jesoa Kristy zokinay io ampitondray indro ampitondrainay any Masiny Maria izao vavaka fankalazana ny nampakarina azy amboninahitra any an-danitra ary izao fankalazana ny 2020 taona izao izay fantatray fa sy tanjona fa fiaingana vaovao irosonay lalindalina koa ka matoky izahay amin'ny vavaky ny Masiny Maria akambanay aminy izao antahanta ataonay izao tonim-bavaka fohifohy ataonay izao engany ny eglizy dia ny eglizy kely ny fianakaviana mba hoarovanao tokoa ka ho eglizy kely tokoa mivavaka manompo ary mideranao amin'ny ataony rehetrarehetra mandalina ny finoana tahaka ny Masiny Maria ka na eo aza ny ady-piainana dia andesy izy mivavaka ho an'ny eglizy fototra sy ny eglizy fiombonana rehetrarehetra ary ny dioseze mba ho famantara-pamonjena tokoa mivavaka manokana izahay amin'izao andro sarotra diavin'ny firenena i Masiny Maria no mpiarony an'ity tanindrazana ity ka engany ireo mpitondra ny raharaham-bahoaka ny tompon'andraikitra sy rehetrarehetra mba hisimbona ny madinika indrindraindrindra fa indrindra ny reny mpianakaviana ivavaka manokana ho an'ny vehivavy izahay satria matetika mbola atao akilabao ny vehivavy noho ny antony maro samihafa ka engany ivelona ny zo amankasiny tokoa ny vehivavy ka hanana anjara toerany eo anivon'ny fiarahamonina ary ampio izahay mba ho tena ho vavolombelonao tokoa ka ho totro mansara any an-danitra miaraka amin'ny Masiny Maria reninao sady reninay aoka tanteraka izany minaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sanandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro.